tolona ambony vantolampy ny fiainana izay manao tany tsy vinitra ny vakoloha. Nateraka ao aho mba ho olona filanady amin'ny mpifandirana amin'ny tany rehetra. Hihazakazaka amin'ny mpaharetana amin'izao fifanalana zakazaka naroso ataontsika izao isika. Tsy tonga hitondra fihavanana ao fa fampisarahana azy. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanamasina. Amen. Ombantsika mianakavy eneny Tompo, ho tanteraka tokoa ane izany. Dia faly mandrakariva ary tsidika ny tokantranontsika mianakavy amin'ity alahady 14 volana Aogositra 2024, alahady 20 mandavataona taona dy, fa alahady ihany koa mialohan'ny ankalazantsika nampakarana Masina Maria any an-danitra fety voadido amasinina moa io. Ny lohahevitra ary aroson'ny fiangonana dia hoe tolona ambony vatolampy ny fiainana ka izay manao tatsy vinitra no vaky loha. Tenin'Andriamanitra mandrakariva no manampy antsika handalina ny finoana voalaza ny lohahevitra aroson'ny fiangonana io. Ka nivaky teny voalohany amin'ny Jeremia mpaminany 9:7, ny 4 ka hatramin'ny 9 ka hatramin'ny 10, milaza hoe nateraka ao mba olona filanady amampifandirana amin'ny tany rehetra. Nanoloana ny adiny fanaovan'ny zanak'Israely tamin'ny Babiloniana ka nahatonga ny Jerosalema ho tratry ny fairano, dia noheveriny reto mpitondra tamin'izany fotoana izany izay nitanany Jeremia mpaminany tao an-tranomaizina, fa i Jeremia ny fototra izao fahavoazana izao no ny teny izay nataony. Ka ny fanafodiny dia ny famonoana ho faty ity mpaminany ity izay noheverin'izy ireo rangory fototry ny hafa. Nikeny mpanjaka tokoa ny fangatan'izy ireo saingy tsy novonono faty avy hatrany Jeremia, fa nalefa ny tao andavaka mandra-pahafatiny tamin'izay ny tonga nirak'Andriamanitra hanavitra ny olom-pinidy amin'ny alalan'ny Abidimeleka, ka nanafaka ny Jeremia teo anoloan'ny fahafatesany. Fa taterahan'ny fampanantenan'Andriamanitra ny tsy hamela amin'ny mpanompo no resin'ny fahafatesany ity nataony tamin'ny Jeremia mpaminany ity, ary mbola ataony ho an'izay rehetra manatanteraka ny sitrapony. Ny vaky teny faharoa dia ny taratasy ho an'ny Kristianina Hebrea 12 andiny voalohany ka hatramin'ny 14, milaza hoe hiazakazaka amin'ny mpaharetana amin'izao fanalana zakazaka naroso ataontsika izao isika. Dia ireo jody tonga kristianina no ambaran'ity vaky teny faharoa ity, nirakitra indrindra ny fanetanana fa raha tia hanatratra ny Jesosy Kristy sy ny hafenony dia tsy maintsy manary izay rehetra mitambesatra, dia ireo fomba mampanao tsy araka an'Andriamanitra sy miady amin'ny fahotana. I Kristy ihany no fakatahaka amin'izany satria na dia afaka ny safidy ny hafaliana natao teo anoloany azy izy, dia nalaony niaritra ny fijaliana mba ohatra velona ho tahafin'ireo manaradia azy, araka ny fampianarana nataony tamin'ny mpianany hoe izay tia hamonjy ny ainy no havery azy, fa izay hafo ny ainy no ny amiko no havonjy azy ho amin'ny fahasambarana mandrakizay. Dia i Jesosy Kristy ary lay teny tonga nofo ao amin'ny Luka 12 andiny 7 ka hatramin'ny 7:50, mitondra ihany koa ny fampianarana milaza hoe tsy tonga hitondra fihavanana ao fa fampisarahana azy. Tolona ambony vatolampy ny fiainana ka izay manao tatsy vinitra no vaky loha. Mifono fahendrena lalina io lohahevitra aroson'ny fiangonana amintsika io, satria manambara fa mitaky herim-po sy faharetana ary fitandremana fatratra ny fitanana sy fitandrovana ny finoana. Maro ny ady tsy maintsy hatrehana manomboka eo amin'ny tena, satria noho ny zava-misy dia sarotra ny mandresy tena hifikitra hatramin'ny farany ny finoana, izany hoe ny batemo izay niraisiny. Etsekilany ny ady atao amin'ny fiparitahan'ireo karazana hevi-diso isan-karazany, indrindra ny fanindraindrana ny arena sy ny laza mamboninahitra eto tany. Ao koa ireo lazaina karazam-pahagagana sy fanasitrana ny etseroa, ka mahatonga ho azo ny fakapana hoe sao diso tokoa ary ty finoana iainako ity. Efa nambaran'i Jesosy hatrany am-boalohany anefa fa tsy niareny zao tontolo zao ny nampanantenainy,
fa ny arena maharitra mandrakizay. Kanefa ny mifanohatra amin'ny fampianaran'i Jesoa io no hita matetika, satria fampanantenana arena laza mamboninahitra izany no toriana etsero ka andao zany maro ny finoana. Maro ny fianakaviana misarabazana, satria raha mitana ny finoana izay nampitany ireo ray aman-dreny ny taranaka, dia ny finoana katolika izay ny fandovana, dia maro amin'ireo taranaka nefa tsy miaina intsony ny finoana nampitany ireo ray aman-dreny, fa mihevitra fa finoan-diso ka lasa manaraka an'izao karazam-pinoana rehetra izao. Dia mirehare satria nahazo arena, nahazo laza mamboninahitra. Io ary no ambaran'ny lohahevitra amintsika hoe tolona ambony vatolampy io fitanana ny finoana io, ka raha sanatria tsika manao tatsivinitra, tsy miaina ny fitiavana an'Andriamanitra amin'ny vavaka, ny fianona ny tenin'Andriamanitra isan'andro izay manoro antsika ny lalana marina, dia ho vakiloha, izany hoe tsy hatana ilay finoana sy ilay fanekena ny sitrapon'Andriamanitra. Dia angatahantsika ny fanan'Andriamanitra izay efa noraisintsika tamin'ny batemy, no hamafisiny tamin'ny alalan'ny Eukaristia, ary no hamafisintsika ihany koa tamin'ny teny finoana nandraisana ny fankairezana ho an'izay rehetra efa nandray izany, fa mila mandrakariva amin'ny fahasoavan'Andriamanitra isika ahafahantsika mitana hatramin'ny farany ny finoantsika, satria izay ahatra hatramin'ny farany tokoa no voavonjy. Amen. Ombantsika mianakavy eny Tompo ho tanteraka tokoa ane izany, dia hitsodransy hitsimbona antsika ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanamasina. Amen. Tantana ny fiainantsika ane Kristy, isaorana ane Andriamanitra dia samy ten'Andriamanitra.